Miarabantsika rehetra mpanaraka ny pejy RGL minity fahaenina ny volana novambra ity live spécial moa la izy. Ny live spécial dia arakaraka ny toe-javatra miseho sy mitranga ary hitranga no andraisana fitenenana fa tsy voatery hoe isan'andro na indray isan'andro izy raha misy vaovao tsara ifampiresahana. Araka ny lohateny zay napetrako tamin'ny maraina le hoe ny souveraineté no fototry ny refondation ary azamidy naftahana le firenena. Nanao tolona tsika teto ary mahitsy be ny teny zay ataonay eto amin'ny gardien de la révolution. Mahita zahay fa namidy le tolona. Tena aloha de lazainy on nous a trahi. Ary tsy afaka ny anaiky an'izany fotsiny zahay hoe namidy le tolona ka hangina am'izao fotsiny. Izahay eto amin'ny gardien de la révolution de miteny hoe tsy misy refondation raha tsy misy rupture. Zay foana nanay ny discours-nay. Ary rupture dia miankina amin'ny souveraineté. Ny zavatra misy eto de zao. Ny fanjakana malagasy izay nifandimby hatramin'izay ary hatramin'izao indrindra tamin'ny faran'izao dia fitondrana eo ambanin'ny fifehezan'ny oligarchie. Ireo antoko politika rehetrarehetra izay nifandimby teo dia pion eo ambanin'ny fifehezan'ireo oligarka reo. Miseho izy ankehitriny amin'ny alalan'ny ty affaire nga Raha-Vatomanga ity, fa c'est la partie visible de l'iceberg. Ka ny zavatra zay tsara ho fatatsika malagasy, ilaza zavatra anankiray aminareo eto aho zay mety tsy mbola mahalala an'izany ny maro. Fa eo anivon'ny firenetsika dia iza ny mahalala tsika eo Antananarivo fa quadriller na caméra de haute gamme amin'ny reconnaissance faciale Antananarivo Ray Manontolo. Averiko ndray, quadriller amina caméra, tsy caméra de surveillance tsotra tompoko, fa tena caméra de reconnaissance faciale izay nafahana manara-maso ny fanara-maso apetraky ny oligarque ao Madagasikara. Manao projet ny fanjakana hoe ho installena caméra de surveillance maro Antananarivo pour des soi-disant raisons de sécurité publique, soi-disant. Fa tsy zany le izy. Ho zaraiko aminareo ery fa vita ty sary anankiray manome profon'izany. Haut de gamme ireo caméra miparitaka eraky ny Antananarivo reo. Zany natonga niny tolom-bahoaka iny tadinareo hoe vitan'zareo ny surveiller sy micadrer ny olona. Haut de gamme le matériel satria modèle mavita hatramin'ny reconnaissance faciale, tsara résolution, nafarana avy any ohatran'ny ampiasaina ny Chine reny. C'est pas une fiction ni une théorie de complot fa tena marina zavatra lazaiko zao. Filaire ny connexion ampiasaina amin'izy reny par fibre optique. Ary misy karazana switch sy relais maro fa au final mivondrona amin'ny toerana anankiray ny reo caméra de surveillance eraka Antananarivo reo. Raha ho ampiasain'ny police sy ny gendarme marina, lazaina fa hoe sécurité, de logiquement tokony akaiky an'izy reny ny installation finale. Ohatra hoe Tsaralalàna, Betongolo, André Fanambojanahary sy ny sisa. Kanefa dia eny Ambohidratrimo no misy ny BTS ny serveurany. Ary ao amin'ny citerne Jirama miaraka amin'ny Orange Airtel. Manomboka eo ny transmission tsy filaire etsony fa par antenne.
misy antenne anankiroa, ny iray mitodika mahazo any Andakana, Mahitsy, route Majunga. Ny iray mahazo any partie Analamahitsy. Entreprise chinoise daholo no nanao ny installation andreo fa tsy entreprise malagasy. Ny tianao tenenina de zao, cadenassé ficelé ny économie malagasy raha vao misy tady anao etsika sisa de tonga de fa sous surveillance tsika. Iza no mifehatsika zany zareo oligarque, les réseaux ny oligarchie. Aza manofitsika hanao refondation raha tsy reo oligarque reo no trongisina. Averiko indray, aza manofitsika raha te hanao refondation, mon colonel, raha tsy reo oligarque reo no trongisina. Ireo oligarque reo koa nefa mampiasa andreo parti politika am'izao fotoana zao. Ary reo mijape an'ilay tolom-bahoaka am'tsika miteny ty. Noho zany dia matsiaro voafitaky zahay. Namidinareo tamin'ny raha roa zahay. Ho avy zao ny Union africaine sy ny SADC. De eto de fa miteny sahady zay hoe iza ny olona ho asainareo anao dinika am'ireo olona reo. Reo mpanao parti politique reo ve? Zay fa malala ny fomba fanaonareo rehefa misy SADC sy Union africaine nanomboka tam 2009, 2002, 2009 fa mandeha ny malety malala an'izany ny concerné eto. Ary reo agent Union africaine reo mialatsy fa lazaiko eto zany de io ny fikaraman'ny zalahy rehefa misy crise politique. Zay tsy mahatoky an'ireo. Satria na ny fomba fitrievana sy ny fisélectionnevana an'le olona hanatrika an'ilay fikaonandoha soi-disant fampiavana pirenena hampandehan'le firenena efa sélectionné d'avance ary olona efa vendu daholy ary eo ambany fifehezan'ireto oligarque reto. Anisan'ny zany nareo amin'ny parti politique. Malahelo aho miteny eto ary tononoko ny anaranao madame la ministre ny andraikitra ny refondation de Madagascar miaraka amin'ny colonel. Fa manao poste anao sahady tonga de manipulation amina tahotra ampitahoranao anay vahoaka hoe tapaka famatsim-bola raha vao miala amin'ny communauté internationale. Communauté internationale iza? Zay foana zany le matraquage fampiasanareo mba hahatonga anay hilefitra. Donc zany raha azoko tsara, nous devons nous vendre comme des putes. Mialatsiny am'le fomba fiteny. Je suis remonté, je suis en colère là. Les vahoaka malagasy zany, on va encore se vendre comme des putes. Ny malagasy tomboky tsy prostitué. Tsy varo tena zahay. Ka tsy anareo olombitsy, oligarque, mpanao politika, no hivarotra ny tolona zay nataonay teto. Io zany de miantso ny vahoaka malagasy hoe voafitaky tsika. Voafitaky tsika. Ary hoentina any amin'ny abattoir tsika. Ho vita matimaty fahatany ny zanatsika regny. Ka de eto zay raha sincère ianareo amin'ny Union africaine ho avy io. De zay de mangataka hoe iza avy ny acteur hanatrika an'io fiaonana amin'ny Union africaine. Fa raha mbola ianareo mianakavinao, zay tsy anaiky an'izany. Satria nareo vendu daholy. Vendu amin'ny malette. Anome ohatra anareo fotsiny aza veriverenareo zahay. Ohatra fotsiny zao, iza ny tompony CGA, cabinet d'audit ny Ravatomanga. Lehibe nantoko politika anankiray ao Madagascar dia Rajonary Mampianina. Amin'ny fomba ahoana mo mialatsiny tsy manana eritreritra tsy resaka hoe manaratsy olona. Amin'ny fomba ahoana no fieritreretana fa tsy manana conflit d'intérêt ny cabinet d'audit manoloana ny patron anao. Amin'ny fomba ahoana? Expliquez-moi comment vous pouvez m'expliquer tsisy ny conflit d'intérêt ao anatin'izany. Soit disons sincère ianareo, ok. Fa possible ve za zao karaha mainareo? Dia za ve ny hamely ny patronko? Kapokako tsy osimbako zany e. Exemple ray fotsiny zay. Mbola isy article ho avoakanay koa gardien de la souveraineté miaraka amin'ny mpanao gazety aty apita.
Tianao tenenina hoe ampy zay famitahana vahoaka zay. Niveriverenareo oatra zazakely mihitsy zahay. Neverinareo fa sanana moa zahay ty. Ka vitavitanareo ao amin'ny bureau-mpanjakanao sy any amin'ny toerana fanaovanareo lanonana sy fetifety, any amin'ny fanaovana inona moa ty fanaovanareo fety mianakavy ty, any amin'ny fanaovanareo golf, any amin'ny fanaovanareo fetinareo soirée privée any, dia vous partagez le gâteau. Donc zay zany eto dia miantso ny vahoaka malagasy aho hoe mila mitaky tsika minimum izavy ny acteur hiona amin'ny Union africaine. Fa tsy vitanao ministère ny affaires étrangères fotsiny ty de hoe modimody atsona kely solo tena ny HVM, solo tena ny TIM, solo tena ny MFM, solo tena ny tsy haiko izy daholo, de nefa tsy ao anatin'io zahay zay tena ny tolona lazaiko ny tolo eto zany le vahoaka tena vahoaka meo garantie zahay hoe tena sincère sy honnête ilay fiaonan'io fa tsy famarotan-drareo ohatra tamin'ny 2009 tsika nalala daholo ny zavatra natao tamin'ireo fotoana reny miaraka amin'ny Garatra Siraonana, miaraka tamin'ny délégation zay mitapaka tany tany fivoriana hafa tonga eto tonga ao Madagasikara hafa ny resaka satria manino voavidy. Ka noho zany dia zahay de mangataka tsy ny gardien de la révolution ihany fa ny Gen Z tena izy, fa misy koa Gen Z mikivasandoka, ireo tena mpitolona tena izy no maro anisa raha sincère ny démarche anareo amin'ny fiaonana ny Union africaine. Sinon zay tsy ny cautionné an'io fotaonareo mpanao politika reo io fa zay latsaka andalambe ndray tonga de lazaiko nanay zay tsy anaiky an'io raha vo tsy zahay mpitolona ny maro anisa ao anatin'io délégation io satria tsy amidy ty fireneny ty. Tsy matimaty fatana io zao vo malina voakako teto hoe maty le zala vo tifitra zay nizahana mba namelona azy. Ny resaka jirama secret de polichinelle ane zany Madagasikara. Io jirama io de tsy voavazany mihitsy raha mbola tsy reo oligarque reo no petafana satria nahoana iza moa ny mpanafatra ful afa-tsy jovenao Madagasikara ary iza ny manana raffinerie afa-tsy galana. De raha vao misy mieritreritra anafatra ful lourde de tonga dia ny groupe axiane manao pression makany amin'ny banque mondiale, de ny banque mondiale zay tomponareo gouvernement iakofanareo sy le lafanareo io anisany actionnaire ao amin'io resaka raffinerie io. Donc zany cinéma daholo no ataonareo reo cinéma. Donc mila révolution, mila souveraineté, le souveraineté manomboka any amin'ny olona anakiroa ny oligarchie tohanany communauté internationale no problème any Madagasikara. Alors de pitsirina ny voamasony ny oligarche izay tohanany bailleur de fonds no mifetitra any Madagasikara. Donc tsika tsy famitaketo. Donc miantso anareo vahoaka malagasy hoe tena mitady reo fondation venareo atreto aloha décret d'abrogation fanendrena olona chaise musicale misy afindre tsy ranona tendrena DG tsy ranona partage de gâteau mena bonbon sucette kely sao de mitrifatrifana colonel ranona petraka kely etsy andao bate. On n'est pas dupe les amis, on n'est pas dupe. Ka de raisiko ny teny amin'ny anarany gardien de la révolution zay no sacerdoce-nay. Nous sommes comme les Templiers, gardiens des Templiers. Oui, non, on est en train de nous vendre. Et non seulement on est en train de nous vendre, mais vous nous considérez comme des putes. Oui. Mafy be zany teniko zany, mety hisy tafitohina hoe tsy tokony teny avoavana mpitandrina fa ho lazaiko le izy satria zay mihitsy izy hoe hoavy ndray marina fa tsy maintsy eo ambony latabatra ny fanarahana. Fa ny fanontany hoe izavo no iresaka eo ambony latabatra fa raha reo olona reo mpanao politique reo reo ne olona karamain'ireo oligarche reo daholo amin'ny fomba ahoana ny atokisanay an'ireo. Donc zay mila gage, mila garantie avoay amin'ny anao manjery hoe izavy no mpandray anjara amin'ny fiaonana amin'ny Union africaine sy ny SADC. Izavy. Zay ngambany fa tsy janona ela satria mety tsy ampy ny megany malagasy sasany fa mbola mety hiverina matetetika eto tsika raha vao mahazo vaovao fa zay de tsy anaiky hatao tohatra fiakarana
lay vahoaka malagasy matimaty fahatana. Zay ny teninay zay. Ho zarainay io ara-paritaka eto le article navoaka ny journaliste aty ivelany Atsoatsy, efa avy nanao correction niaraka tamin'izareo aho, fa io tsy maintsy atao tabataba. Rehefa ny eto Madagasikara, magnino zao, tsanafinanareo misy miteny nareo fa manina nareo tsy miakatra télévision. Efa nanatona télévision ngeza be atao Tananarivo zay, Odindra Lafanina. Na mampametra-panontaniana na nareo mpanao gazety koa aza ve vendu. Iza zany ny patron de presse nareo? Satria ve zay lazainareo fa nous sommes des fous? Extrémiste ve zay? Gardien de la souveraineté? Mba mody hoe mba résumé aminay hoe le zavatra tianareo tenenao amin'ny télé. Na lany andro fotsiny andray andro ray manontolo na nazava tamin'le mpanao gazety, tsy nisy resaka. Tsisy resaka. Donc je me pose la question, même les journalistes, Monsieur Gascaro, vous êtes ministre aujourd'hui. Manomboka amin'ny zavatra kely tompoko. Déconne ianao mahalala ny soratra masina rehefa matoky amin'ny kely dia matoky amin'ny be. Hatreto aloha mbola tsy hitanay le liberté d'expression. Miangavy zay mpanao gazety. Eto raha misy mpanao gazety maheno anay raiso zahay. Fa hatreto aloha zay dia mbola nahazo fin de non retour. Ka efatra zay nangatahanay fa mody fanina dolo le rony. Mody ka tsy zazakely zay ka. Donc efa cadena sesady zany na ny information. Aiza zany le tolle, aiza le tolla. Donc pseudo-tolla le teo, pseudo-tolla. Mais la révolution des paysans ohatra tamin'ny andron'ny Martin Luther, ohatra amin'ny révolution française, tsy maintsy adaboka ny caste, lutte des castes ty zavatra ty satria mametraka tsara zany l'oligarque zareo ny tompony. Mahavita amin'ny teny mihitsy reo herinandro dia vitanay mampandohalika ny économie malagasy ozy reo oligarque reo. Zareo tsika zany sous otage zao. Izy aby reo. Donc pour l'instant, c'est pas une révolution, c'est pas tsy tolo io mizao io. Fitaka, cosmétique, namboamboarina pour nous faire croire fa refondation républicaine, refondation de la République. Et mon œil, c'est pas de la refondation, c'est un jeu de chaises musicales. Ça nous, tsetsatsetsatsyaritra ho avokako eto le sary rehefa avy eo ny am'le resaka fanaraha-maso amin'ny alalan'ilay caméra de reconnaissance faciale. Ahitanareo hoe sika neka giazan'ireo oligarque reo e. Ary io le atao hoe nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial aza manofotsika tsy hoe resaka fanjakana manokana fa ny fanjakana privé no mifehy ny fanjakana public. Io Madagasikara io, le privé no midicté ny loi. Ary zay no mahatonga anay miteny hoe raha vao ny Assemblée nationale fa ireo koa no cheval de Troie ny oligarque. Io Assemblée nationale io tsy matoky anareo zahay. Io CENI io raha vao. Io HCC zay ntononao io mon colonel ozanao tamin'ny volona faly be zay hoe raha vadolo ny androm-panjakana rehetra, le lendemain ianao ny rétrograde. Mavarina de hoe mba hanana légitimité sy légalité de allo ihany ndray tsy mbola mahita teto an-tany hoe raha voaka ny filazana hoe rava le androm-panjakana, le lendemain mandeha indray le androm-panjakana. Zay le izy. Fa dia misaotra anareo nanaritra ny henonay fa dia mbola mitoy eo ny dinika antsika raha sitrapon'Andriamanitra. Soa indrindra tompoko.